de falindray maloatra ny arahaba ho atsika rehetra ny atokantrano any zay manaraka an'izao fandarana zay raha tsisaka ny zoma izao tsy adino mihitsy manona ny fiadanan'ny tompo ao atokantranonao ao ho atsika tsiraray avy zay efa zatra manaraka ity fandarana ity ankasitranay ary ampifaliana mihitsy ny arahanay aminao androany ahafahanao manovo herindray amin'ny alalan'ireo koralina zay nasaina hiaraka amintsika iterin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia afaka kely ny fandarantsika satria isy koralina efatra no hiaraka amintsika eto ao zany a ny koralina miradi eo ny koralina voix de l'archange eo ihany koa ny koralina feo adventiste somanandrariny ary ny groupe CDM izy ireo no nasaina tamin'ity androany ity mba hiaraka amintsika iray fo amintsika iray saina amintsika hideran'Andriamanitra hanome voninahitr'Andriamanitra ary hanandratra izany anaran'Andriamanitra kanto loatra izany koa amin'ity androany ity ary dia tsy tazona anareo ely izahay fa andeha hiaraka igioka ny atsarany zany hira fideran'Andriamanitra zany tsika mialony zavatra rehetra nefa dia tsara mandrakariva ny mandray ny tenin'Andriamanitra ka tiako ny amaky aminareo ny teny zay voasoratra ao amin'ny Jeremia 4:50 ka ny 9:20 alohan'ny idiran'ireo koralina miradi dia andeha ovakitsika izany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tsy mba tahak'ireo ny anjaran'i Jakoba fa mpamorona ny zavatra rehetra izy ary ny Israely no firenena lovany Jehova tompony maro no anarany ry havana izany Jehova tompony maro de mpanao kanto ihany koa mpamorona ary zao hitantsika rehetra zao de noforonina andeha ary isika hiaraka amin'ny koralina miradi mba hanatanteraka ny hira anjarana izy ireo ahafantarantsika izany hoe Andriamanitra mpanao ny kanto ndao ary Andriamanitra manao kanto nanamboatra va ary milato lehibe ny mpianga ny zavakanto aizao izy ilay mampiseho ny fahatsarany tamin'ireo loko materatsy izany mividy loko izay mampitony misy tonasaina ijery ambony mampahery fo mapetraka toko mamelomelona sy fanaiko fasimbana loza sy fahalavana fijaliana vokatry ny fahotana fiainana feno fanaina sy saina feno akivina kananjarena kivifo adezany azaniza ny zavanitranga tena Jesosy mameno ny paka fitiavana fona ny tompony mitsabo ny fosy ka fona treo ny sento sy toloko kasi miriari amin'ny fali havanja sy mihiratia salaelona faorina vokoa ny fiainanao na de simba aza iza tontolo izao na fijaliana zany eto antany ia Jesosy mbola fitiavana ihany Zambakini Merezo zatsisi Fahalianga Nijanu tena isi
sanapakahawapuku erasambajamewa sazaitramanandamina Jesusi panjaka orasu panjakana pamuzi iza tutuliza landatsaka izany amotry tulitany amotrany kyony fianako easambazamewa sazaitralamanandamina Jesusi pamozi orasu pamuzina Jesusi laluavi anavamiza tutuliza lizaitsimulazena nahitani masuna nomanini uluvamanjakiza easambajamewa sazaitralamanandamina Jesusi uavi nyumana hitsenaziza raitsika ny tompo noho izany hira zay nasandratry ny koralina miradi zany ary andesika rehetra ho mpanandratra n'Andriamanitra satria mpamorona antsika sy izao tontolo izao izy ao anatin'ny tokony hiderantsika n'Andriamanitra koa dia ny toetrany zay mpamindra fo evero fa raha ny fahotantsika zanak'olombelona dia fahafatesana no tambony kanefa no ny amin'ny fitiavana sy ny famindram-pon'Andriamanitra dia izy indray no nanamboatra planina mba hamonjena antsika tsy ho azo ny fahafatesana toetra n'Andriamanitra mamindra fo efa namindran'Andriamanitra fo i Adama namindran'Andriamanitra fo i Abrahama namindran'Andriamanitra fo Davida mpanjaka ary tsy miova ho maly senior mandrakizay o Andriamanitsika io dia afaka mamindra fo aminao koa izy raha mangataka famiaran-keliko ianao izao mihitsy no voasoratra ao amin'ny bokyny Mika toko 7 ka ny 9:20 dia misy izao teny izao zay milaza ny famindram-pon'Andriamanitra voakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny zany iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany tsisy amin'ny lovany tsy mitana ny fahatezerany mandrakizay izy fa tia famindram-po mpamindra fo Andriamanitra riavana ary tsy miova Andriamanitra fa mbola mpamindra fo hatramin'izao izany ny toetra tokony hidirantsika azy koa ndeha hiaraka amin'ny voix de l'archange indray isika hiaino izany toetra n'Andriamanitra zany amin'ny hirana izy eo ary milaza ihany koa hoe tokony ho ataontsika mihitsy makeo amin'ny isan'andro san'andro satria izany no mahatsara antsika dahoara La
izahay Jesosy miantsoantso ovonjeo ozereo sao very mamely mafy ny tafiotra sy ny onjavaventy Ankewa mina antuka Layo Ankewa mina Tisomunzi ai Ankewa nao Awam nao Nahikuru Izao Tuntulu izao Enya chami nizao Itia uraiswa Ewa mina wasatuka Hey, I know life fails you. Say no love in the next quality. No, I don't you. Then you quiz alright. For fit your night. Hey, but to love be free. Ankewa mina. Ankewa mina Tisomunzi ai Ankewa mina Katula pisia Nahikuru Izao Tuntulu izao Enya chami nizawa Itia uraiswa Ewa mina wasatuka Fatula pisia Mandakiza Ankewa mina Tisomunzi ai Ankewa mina Katula pisia Nahikuru Izao Tuntulu izao Enya chami nizawa Itia uraiswa Ewa mina wasatuka Fatula pisia Like you are finu Alam batu izahay Ramani yang syau Yalu kewamina Riba tu lampiku Tukina yang naudai Oh, now I care Like wow I would choose Now I care I would cool Now I care Dance a cool Now I care Now I care Now I care Lisa Siana Lisa Lisa Daddy Now I care Well Saya no one ni la 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 Misaotra mankasitraka ny voix de l'archange isika no ny zany hira kanto loatra zay nataony ho antsika teo izany. Akeo aminao ary hoe mamindrafo amiko. Izany mihitsy ny tokony ataontsika ary zany ny tokony ho fiainantsika amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Makeo amin'Andriamanitra mandrakariva ary mangataka famindrampo miaikeloka noho ny fahatosondratry tsy ny laozano tamin'ny fiainantsika. Saorantsika izy ireo ny amin'izany teny izay nataony izany. Mbola ho avy indray zany hiditra tokoa ny feo adventiste somanandrarina. Chorale feo adventiste somanandrarina. Izy ireo ndray kosa dia ilaza sy anome aina anatina hira ilay Jerusalema vaovao. Jerusalema vaovao zay Andriamanitra mihitsy no anome azy ny taranak'olombelona zay nanaiky ny famonjena natolony. Ary ao anatin'izany Jerusalema vaovao izany
de fiderana tsy manam-pataperana ilay Andriamanitra zay tompontsika. Koa mahafaly ny mamiazy ireo toerana mba hanatanterahana zany. Kanefa mialohan' zany dia andeha ovaka itsika ny boky ny Apokalipsy toko 7 ka ny 12 no ovaka itsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy. Ary hosoratako eo aminy ny anaran'ny Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Andriamanitra no nanome izany teny izany ho antsika rehetra. Andriamanitra no milaza izany ao amin'ny teniny fa izy mihitsy no hanome le Jerosalema vaovao ho an'ireo olona izay natoky azy, nandray ny famondram-pony, nandray ny famonjena izay natolony, ary hosoratany ny anarany ao amin'izany tanàna vaovao izany. Ry havana, ianao ve tsy mba manirika eo anatinao ao mba hiaraka ny amin'izany Jerosalema vaovao izany, hiaraka hiderin'Andriamanitra amin'izany Jerosalema vaovao izany? Azonao atao tsara ny mandray anjara amin'izany. Ny ano ataonao dia izao: mino an'i Kristy, mandray ny famonjena natolony ary manaraka ny didiny. Koa andeharisika hiaino ny feo Adventista somanandrariny iresaka ny amin'izany fideran'Andriamanitra sy Jerosalema vaovao. Sandratra fa Jehova no Andriamanitra, namaro aza ny fisetrany ity, de tsisy asakany izany ity, fa raha mbola velonako zahay, hiderany tompono tanjonay, mandrapahatongany tena vao, de tsy tsahatry izao fiderany izay. Sandratra fa Jehova no Andriamanitra, namaro aza ny fisetrany ity, de tsisy asakany izany ity, fa raha mbola velonako zahay, hiderany tompono tanjonay, mandrapahatongany tena vao, de tsy tsahatry izao fiderany izay. Mandasanao re fiangonanao, handeha hiderany tompo, ka aoka tsy menatra nandrape, meteza ho vonokanompo, tsarovy fa mandraky izay ane, efa mindrapony amitsika, ka ny fiderana no akore, hameno ny fiainatsika. Antsainako lay Jesosy vono indray mandeha, na voiny ho antsika ny raniso, tsy mendrika ny hoderaina ve, fa raha mbola velonako zahay, hiderany tompono tanjonay, mandrapahatongany tena vao, de tsy tsahatry izao fiderany izay. Mandasanao re fiangonanao, handeha hiderany tompo, ka aoka tsy menatra nandrape, meteza ho vonokanompo, tsarovy fa mandraky izay ane, efa mindrapony amitsika.
Takana
misaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'ny hiran'ireo feo adventiste sy manandro ny androany. Nanao hira zay milaza ny amin'ny Jerosalema izy ireo. Nanao hira ny amin'izay hiavian'ny tompontsika tsy ho ela intsony izy ireo. Ankehitriny ary dia andraindray sika ireo groupe CDM. Izy ireo no anao tanteraka indray ny anjara hirany. Andriamanitra dia tokony ho diaraintsika mandrakariva amin'ny toetrany. Zay no nolazaintsika teo alohan'ireo mpihira rehetra nandalo teto. Ary mbola misy toetran'Andriamanitra anankiray koa zay tokony hidirantsika azy ary tokony hahafaly atsika dia ny amin'ny fiverenany tsy ho ela intsony eo amin'ny ranolanitra. Ho avy Jesosy Kristy eo amin'ny ranolanitra. Mila miomana isika ny amin'izany. Ho avy Jesosy Kristy eo amin'ny ranolanitra. Mila vonina isika amin'izany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe vonina ve ianao raha ho avy Jesosy? Ao amin'ny soratra masina dia misy an'izao teny izao zay tokony ahalianantsika miandinika sy makafaka azy. Mateo 7:20 ka ny 7:7. Zao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ko miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo no hiaviany zanak'olona. Ry havana, amin'ny ora tsy ampozintsika no avy Jesosy. Amin'ny ora tsy ampozintsika no tonga eo amin'ny ranolanitra izy. Ny any azontsika atao dia ny miomana isan'andro ny amin'izany fiaviany Jesosy izany. Andeha ary ho raisitsika indray ny groupe CDM hanantanteraka ny anjarany. Manana ni
Afaka nidera azy isika, afaka nanome voninahitra azy, ary afaka ihany koa nandray torohevitra tao amin'ny teniny tamin'ny alalan'ireny iry ireny. Soratsika ireo chorale sy groupe izay niaraka tamintsika tamin'ity androany ity, ary Andriamanitra ny ampitombo mandrakariva ny talentan'izy ireny. Alohan'ny isarantsika dia izao no teny fikasana izay omena antsika rehetra, ary hoentintsika mamakivaky indray ny herinandro vaovao izay misokatra eo amintsika. Ao amin'ny Mateo 2:1-20 no misy izany teny izany. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana, fa izao no hanome anareo fitsarana. Ry havana, tena mpanome fitsarana ho an'izay mitady izany Andriamanitra. Mila makeo aminy isika, mila miaraka aminy isika, ary mila manaiky sy mahatoky azy isika. Koa andeza tsy izy mandehany indray dia mitoky mankanesa eo amin'ny Andriamanitra mpanome fitsarana io, fa hita fitsarana ho amin'ny fanahintsika isika mianakavy. Dia mametraka velomanao indray ary manome fotoananao amin'ny herinandro toy izao. Raha sitrapon'Andriamanitra dia eo nandray isika. Veloma tompoko.